Sarasara tsy ambaka finaritra tompoko lasy tompoko vavy. Manolotra aloha hevitra vaovao antsika olom-pirenena indray ny senia amin'ny alalan'ity fandarana ity anio, anabeazana sy anintanana antsika manodidina ny raharaham-pifidianana. Hitodika bebe kokoa amin'ireo tanora ny loha-hevitra satria dia mikasika ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny raharaham-pifidianana izany. Tsy mandeha mifidy amin'ny andron'ny fandatsam-bato ihany no anintanana ny tanora, fa marobe ireo sehatra azon'izy ireo idirana raha fifidianana no resahana. Manasanao ary anjoy ny fandarana olom-pirenena ao anio hatramin'ny farany. 13:04 taom-pifidianana ity diavintsika ity. Efa nankatoavin'ny governemanta rahateo ireo tetiandro hanatanterahana ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ny alakamisy 9 novambra no hotanterahana ny fiodinana voalohany ary ny alarobia 20 desambra kosa ny fiodinana faharoa. Nambarantsika tato anatin'ny fandarana farany fa ireo mpanao politika no isan'ny mpisehatra fototra amin'ny fifidianana. Ankehitriny dia efa maro ireo tanora mirotsaka amin'ny tontolon'ny politika sy ny fifidianana raha ny fanehoan-kevitra mamitiny avy ao amin'ny fikambanana Liberté 32. Ao anatin'ny Liberté 32 ohatra izay misy dia manentana sy manabe ny tanora mpianatra eny anivon'ny université mahakasika ny fifidianana dia manokana ao anatin'izay ny tanora vehivavy sy ireo tanora vao hifidy. Dia ny vokatra ny hita aloha dia efa manomboka liana amin'ny raharaham-pirenena amin'ny fifidianana ny tanora. Rehefa mijery ohatra isika eny anivon'ireny tambazotra sosialy ireny dia efa betsaka ny tanora izay maneho hevitra. Ny tanjona izany dia hoe betsaka ny tanora izay andray anjara mizotra am-pifidianana ao anatin'izany ohatra hoe fampirisihana ny tanora anara-maso ny fifidianana. Isan'ireo tanora efa misehatra amin'ny politika ihany koa mirado toy izao ny heviny raha nanontaniany senia mikasika ny fitondrantena mila voiziny antoko politika amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Ny zavatra natao angamba dia ny hoe manentana ny tanora sy ny manodidina mba tsy andeha ho any amina resaka anaparitaka vaovao tsy marina fa anaraka ny lalàna izay efa voafaritra mba andehanantsika amin'izay fifidianana izay. Satria vanim-potoana sahala amin'izao no misy ireo olona sasany izay manararoatra tarika any amin'ny fandrangitana ka io indrindra no tokony saritana ny sainy tsirairay rehetra mba tsy ho tonga amin'izany satria lasa hiteraka krizy vaovao indray ho an'ny firenena. Tsy amin'ny fandehanana mifidy ihany no anintanana ny firotsahan'ny tanora antsehatra amin'ny fifidianana fa marobe ireo dingana ao anatin'ny zotra-pifidianana amporisihana ny fahavitrihan'izy ireo. Ohatra amin'izany ny fidirana ho mpikambana eny anivon'ireny fikambanana sy firaisamonim-pirenena samihafa ireny ahafahana manara-maso ny fizotry ny fifidianana ary koa manentana sy manabe ireo mpiray tanindrazana. Ny firotsahana ho isan'ireo kandida ho fidiana, ny fandraisana andraikitra eny anivon'ireo birao-pifidianana, ny fahafoizan-tena anara-maso ka hanatrika ny fanisambato amin'ny andron'ny fifidianana. Eny na ho mpanisa vato mihitsy aza dia azon'ny tanora atao avokoa izany sy ny sisa sy ny sisa. Marobe ireo hetsika mivohy ny fandraisana andraikitry ny tanora amin'ny raharaham-pifidianana sy ny sehatra politika izay amporisihany eto anivon'ny senia rahateo toy ity nokarakaray ny Friedrich Ebert Stiftung ny herinandro lasa teo ity dia ny YLS na ny Youth Leadership Seminar. Isan'ireo voasa tamin'izany ny tanora avy eto anivon'ny senia ny fanakalo hevitra sy ny fampizara tamin'ireo mpandray anjara. Ny tanora dia miantoka ny fananana firenena tony sy milamina araka ny fanehoan-kevitry ny mpikarakara ny Fantatray ary tsapanay fa ny tanora dia manana anjara lehibe ao anatin'izany fifidianana izany. Ka ny salanisa fotsiny no resahana dia eo amin'ny 950 isanjato ny tahan'ny olona nandeha nifidy tamin'ny 2014 ary atsasak'izany dia tanora avokoa. Ka izay no antony mahatonga azo zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny tanora ao anatin'ny fifidianana. Tsy ny mandeha mifidy ihany anefa izany fa ny fanarahana ihany koa ny dingana rehetra ao anatin'ny zotra-pifidianana. Manofana tanora izay tamin'ity taona ity mba ahafahan'izy ireo manana ny fahalalana bebe kokoa mahakasika ny fifidianana fa eo ihany koa ny fanentanan'izy ireo ny olom-pirenena mba andeha hifidy amin'ny fotoana tokony andehanana mifidy. Izay no azona tolotra ho antsika tato anatin'ny fandarana androany. Mankasitraka anao nanjoy anay hatramin'ny farany. Amin'ny heriny anio indray isika dia hiresaka lohahevitra vaovao. Azadonoina ny famerenana ny fandaharana isaky ny alakamisy amin'ny ora toy izao. Veloma tompoko.